fahamarinana manandratra ny firenena. Fifaliana ho anay mandrakariva riavana amin'ny isan'alahady 1 jolay 2022 ity no miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary dia manonatra ny fiadanan'Andriamanitra ho an'ny olona tsirairay miombona amin'ny fandaharana hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra rainay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompony Tompo. Misaotra sy mankasitraka Tompo noho ny amin'izao tombonandro pahavelomana izao ary dia mbola mankasitraka anao satria mbola afaka hifampahery indray zahay amin'ny alalan'ny teninao velona sy mahery koa dia matoky mandrakariva ny fiasan'ny fanahy masina eto amin'izao fandaharana izao ary dia voninahitry ny anaranao ane Tompo zay rehetra ho tanterahana eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ho banjintsika amin'ny ity alahady ity riavana dia zay voarakitra ao amin'ny bokin'ny Levitikosy. Levitikosy toko 2 andininy 9 ka hatramin'ny 12 ihany izay vakitsika toy izao rehefa hita amin'ny anarany Tompo. Hary ijery anareo ka hamaro ny taranakareo sy ampitombo anareo ary hanorina ny fanekeko aminareo ary inana ny tranainy anareo sady amoka ny tranainy asinany vao ary ny taberna keliko dia ataoko eo aminareo ary tsy hoalany fanahiko ianareo ary andeha eo aminareo ka ho Andriamanitra reo ary ianareo ho oloko. Amen. Mosesy na Moizy riavana no nanoratra ny bokin'ny Levitikosy na Levitika ary ny votoatin'ny bokin'ny Levitikosy na fisoronana zay boky fahatelo amin'ny testamenta taloha dia fitambaran'ireo lalàna sy fitsipika nomen'Andriamanitra ny Mosesy tao amin'ny trano ilay fionana. Lalàna sy fitsipika nomeny ho tandreman'ny vahoaka zay ny fidiny tao anatin'ny firenena maro dia ny zanak'Israely izany. Tsy tena hoe nisy antony lehibe manokana voalaza no nahatonga ny fividianan'Andriamanitra raha ny marina fa azahoany maneho fotsiny ny Mandriamanitra tsy refesy mandidy azy souverain ho ny teny frantsay. Andriamanitra be voninahitra feno voninahitra tompony voninahitra Andriamanitra izay manambara fa ny voninahiny tsy omeny ny hafa ary tena aseony fa ny olona ny firenena ny vahoaka zay fidiny ka manaraka azy mitandrina ny fitsipika sy ny didy omeny raha tena manaja azy Andriamanitra mahay mankato azy dia mahita fity eo anatreny arak'izay hitantsika eo amin'ny andininy 9 eto amin'ny tia Levitikosy toko 20 ity ihany ary azontsika averina vakina moa izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary ijery anareo ka amaro ny taranakareo sy ampitombo anareo ary hanorina ny fanekeko aminareo dia zay koa moa ny voalaza eo amin'ny andininy 10. Ity andininy ity dia manambara mazava zany ny andininy 10 fa na dia tsy mbola lany mbola tsy tapitra azy ny vokatra teo aloha raha ohatra hoe mpamboly zany ny olona dia efa miakatra sady indray ny vokatra vaovao. Riavana mo tsy manova izany fa tsy diso fitahina ny olona ny tokantrano ny fianakaviana eny ny firenena izay manompo an'Andriamanitra manana an Jehova ho Andriamaniny zay matahotra azy ny olona zay tsy manao zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra araka ny voasoratra hoe sambatra ny firenena zay manana an Jehova ho Andriamaniny. Amafisina arak'izany fa ny fijanonana amin'izy Andriamanitra tokana ny tsy fampilaharana azy amin'ny zavatra hafa toy ninona toy ny olona ny biby na vola na fahefana voninahitra sy ny sisa ny fanaovana azy Andriamanitra ho ambony indrindra ny fanaovana olaharam-pahamena ny fikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany satria mpanjaka izy mpanjakan'ny tany mpanjakan'ny firenena rehetra ambonin'ny tany ny fanaovana lahara-pahamena izany fikatsahana ny fahamarinana zany satria marina koa izy tsy mba miangatra izy tsy mba mizaha tavan'olona izy izany no tena andrasany amintsika zanak'olombelona satria ny zavatra zay tsy zakan'Andriamanitra riavana dia ny fanompon'Andriamanik'afa araka ny didy voalohany ao amin'ny didy 10 nomeny anosesy ary hitantsika zany ao amin'ny bokin'ny Exodosy toko 20 eo amin'ny andininy voalohany dia diso haitsika loatra Exodosy toko 20 andininy voalohany manambara izao
teny izao amin'ny anarany tompo manao hoe aza manana andriamanikafa ozy izy fa izao ihany dia aza manao sarin-javatra voasokotra sy ny sisa izany riava malala ao amin'ny tompo ary tena tian'Andriamanitra ho tazan'ireo olo-kafa zany ireo firenena izay tsy mba manompo azy fa tena ataon'izy Andriamanitra i Abrahama sy Isaka ary Jakoba Andriamanitra rainy Jesosy Kristy ataony miavaka tsara karakarainy isairanany tsy diso anjara fitahina matretrika avy aminy eny tsy mananjava mahory araka ny salamo soratany Davida ny olona ny ankohonana ny fianakaviana eny ny orinasa ny toeram-piasana ny firenena manompo azy matahotra azy mandeha mahitsy eo anatrehany ary eo anatin'izany dia misy ny fampanantenana nataon'Andriamanitra fa izay manatanteraka an'izany dia ho velona amin'izany araka ny voasoratra atao amin'ny bokin'ny Levitikosy any Levitikosy toko 7:20 toko 7:20 ka eo amin'ny andininy 5 izay mivaky toy izao amin'ny anarany tompo ary tandremo izy ny didiko sy ny fitsipiko fa raha mahatandrina izany ny olona dia ho velona amin'izany izy izaho no Jehova ary ny apôstôly Paoly ry havana ao amin'ny epistily nosoratany ho an'ny Romanina toko 10 eo amin'ny andininy 5 dia mbola mampahatsiaro io tenin'Andriamanitra io araka izao andiny tsoratra masina izay azontsika jerena rehefa avy eo moa fa hotoizana satria voafetra ihany ny fotoanantsika ry havana men'Andriamanitra amin'ny antsipriany ny lalàna sy ny fitsipika atao amin'ny bokin'ny Levitikosy mba ho tena voatandro ny matoerana masina ny tranon'ilay fionana amin'izy Andriamanitra mba ho tena mendrika azy Andriamanitra io toerana io satria fantatsika fa Jehova Andriamanitra dia masina be voninahitra marina Andriamanitra fitiavana izy mahery mahagaga fanaperana ary mba ho mendrika izany fahalebiazan'Andriamanitra sy ny fahamasinana izany ary tsy ny tranon'ilay fionana ihany fa ny olona ihany koa indrindra koa ny mpisorona ary eo anatin'izany indrindra moa ny mpisorona be ny amin'ny fisoronana moa ry havana dia tsara ihany ny mampatsiaro fa ny taranaka Arona no mpisorona taranaka zay tsy mba nahazo tany fa dia ny fisoronana ny fanaovana ny asa mpisoronana no ministerany zany hoe sady anjara asany no sady miantoka ihany koa ny fivelomany dia izy ireo sy ny ankonany araka izany tsy maintsy manaraka fitsipika ireo mpanolotra sorona ireo tsy maintsy manana fitondrantena mendrika ary ny vahoakan'Andriamanitra koa tsy maintsy mifady ny fahalotona eo amin'ny vatana fahalotom-pitondrantena fahalotona eo amin'ny fomba fivavahana jiosy moa no resaka eto ry havana kanefa fantatsika fa na dia ty amin'ny andron'ny testamenta vaovao aza tamin'ny vanim-potoana nahatongavan'i Jesosy teto an-tany dia vao maika koa na mafisin'i Jesosy Kristy mazava dehibe iankinany fidirana ao amin'ny fanjakan'ny lanitra ny sotoavina toy ninona zany ny fahamasinana ny fahamarinana ny fahitsiana ny fahadiovam-pitondrantena na dia tsy ny fitandremana ny lalàna sy ny fitsipika intsony aza no fepetra andovana ny fiainana mandrakizay fa ny fananana any Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana ary ny loahevitra moa ry havana ventikevitra votoatin'ny bokin'ny Levitikosy dia miompana amin'ny fahamasinana araka ny tenina nataon'Andriamanitra hoe aoka masina ianareo satria masina ao Jehova Andriamanitra reo ary mbola nambarany ihany hoe zay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo izany hoe na dia ivory mandritra ny fotoana maharitra ao amin'ny trano fiangonana aza kanefa tsy madio fo ny olona tsy madio ny fisainany zany hoe tsy mbola nibebaka izy tsy mahay miaiky eloka fa dia manamary tena mandrakariva tsy mahay mifamela eloka fa ohatra hoe mitahiry loloposiny sisa dia fotoana verimaina ihany fa tsy mahita sitraka amin'Andriamanitra ary noho izany dia tsy afaka manantena na inona avy amin'Andriamanitra tsy afaka manantena valim-bavaka araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany hoe indro ny tanan Jehova tsy fa mahavonjy ny sofiny tsy lalo dalovana fa mahare ary tsarovy mandrakariva ry havana fa mbola eto an-tany mpiadiana isika kristianina maro fahavalo
ao satana sy ny firongony manakandalana mandrakariva, ao reo fankapana samihafa, ao reo olona zay mety asa mialina manenjika sy ny sisa rehefa mahitanao ambinina. Noho izany mila ny herin'Andriamanitra isika, mila ny fiarovany, mila ny taridalana avy amin'ny fanahy masina, avy amin'ny tenin'ny soratra masina. Ary alohan'izany rehetra zany dia mila mibebaka sy mifona, mila voadio ny rany Kristy mba ho tena zanak'Andriamanitra tokoa, zanaka manahaka ny ray, zany hoe miaina ao anaty fahamarinana ihany koa, miaina ao anaty fahamasinana. Evim-panahy sotoavy ny fivavahana jiosy izay nipoirany fivavahana kristianina, izany hoe ny finoana ny fiainana kristianina, izany hoe rehefa nidina teto an-tany ilay zanak'Andriamanitra, ilay zanak'ondrin'Andriamanitra tsy nisy kilema, izay masina tsy nanantsinina ka niendriky ny olombelona kanefa tsy nanota, ary naneo fa rehefa nahita azy Jesosy dia tahaka nahita an'Andriamanitra ihany, ary nambaran'ny tompo Jesosy tokoa mantsy ry havana fa izy sy Andriamanitra ray dia iray ihany, ary zay rehetra nahita azy ozy izy dia nahita an'Andriamanitra ray. Ary satria fitiavana io Andriamanitra ivavahantsika kristiana io dia nomeny maimaim-poana ny zanany ho voaompo teo amin'ny hazo-pijaliana, izany hoe faty tamin'ny fahafatesana faran'izay mahatsiravina indrindra sahaza ny olony ratsy tamin'izany vanim-potoana izany mba ho fisoloina vona antsika olombelona mpanota. Lasa vonganota voaompo teo amin'ny hazo-pijaliana, nitondra ny ozona zay tokony ho ny anjady tamintsika mihitsy Jesosy Kristy, araka ny voasoratra hoe voaozona zay miantona amin'ny hazo. Fitiavana lalina loatra izany ry havana, tsy takatry ny saintsika zanak'olombelona. Ny hany angatahina-Andriamanitra amintsika zanany dia ny atoko tanteraka azy, tsy erikerika, tsy vadibadika, tsy anaraka Andriamanitra fa tsy hanompo sampy. Ary fantatsika fa ny fivadian'ny zanak'Israely tamin'Andriamanitra nge tsy vitany hoe niteraka alahelo fotsiny tao ampon'Andriamanitra ka nahatonga azy nandefa azy ireo ho babo tany Babilôna. Eny, nahatonga an'Andriamanitra mihitsy koa azy naneo famaizana tamin'ny alalan'inona, tamin'ny alalan'ny ozona, araka ny soramandry mialohan'izao Levitikosy 9:20 izao. Ary io ozona io sy fitahina dia mbola miverina ihany koa araka ny fantatsika ao amin'ny boky ny Deutéronomia 9:20. Tena voalaza mazava tsara ao amin'ny boky ny Deutéronomia ny mampiavaka ireo olona miaina araka ny tenin'Andriamanitra sy ny fiainan'ireo olona maniratsira tsy mba mankatoa an'Andriamanitra, ka ho indrindra ny ohatra azontsika vakina eo amin'ny Deutéronomia 9:20 ny andininy 2 amin'ny anaran'ny tompo: raha miaino tsara ny feon'i Jehova Andriamanitrao ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio, dia sandratra Jehova Andriamanitra ho ambony ny firenena rehetra amin'ny tany ianao, ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahina rehetrao raha miaino ny feon'i Jehova Andriamanitrao ianao. Ary dia misy tokoa ny atao hoe fitahina mitohy vakana eo amin'ny andininy 110 ato anatin'ity boky ity. Ary fantatsika fa ny tenin'i Jesosy Kristy, ny fampianarany, ny didy nataony, ny fombany, izany no modely fakatahaka ho antsika kristianina ry havana. Jesosy raha teo moa dia niteny fa tsy tonga nge izy ozy izy andravany lalàna fa atanteraka ny lalàna. Zany hoe ao aminy no tena fahatanterahany lalàna, fahatanterahany ny fitsipika, ny didy zay rehetra mahakasika ny famonjena, ny fanavotana antsika zanak'olombelona. Ka ny tena takina amintsika zany dia ny finoana azy, ny fanarahana azy, ny fahatokiana, indrindra ny fitiavana azy, ary ho indrindra moa ny nambarany ny amin'ny fitiavana azy io. Raha tia ianareo izy dia hitandrina ny didiko, izay tia izy no mitandrina ny didiko. Ary ny fototry ny didiny Jesosy Kristy dia ny fitiavana agape, tahaka ny tiavan'Andriamanitra antsika. Ka ho indrindra Jesosy tompo ao amin'ny filazantsara nosoratany Jaona 7:4 didy vaovao
no nomeko anareo dia mba hifankatiavanareo eny aoka hoy izy ho taka ny tiavako anareo mba hifankatiavanareo kosa izany no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankaty izany no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankaty ary io didim-pitiavana io dia efa hitantsika ihany koa ato amin'izao Levitikosy toko 7:10 andininy 7:10 sy ny 7:10 aza mamaly ratsy na manao lolompo amin'izay iray firenena aminao fa tiavany namanao tahaka ny tenanao izao no Jehova tandremo ny didiko aza vela io didim-pitiavana io riavana no nanosika ny apôstôly Paoly rehefa niova fo tanteraka izy niova tamin'ny fanavozana ny saina rehefa natakatra ny halaliny zany hoe filazantsaran'i Jesosy Kristy zany dia io no ambarany hoe fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra ao amin'ny Korintianina voalohany toko 2:12 eo amin'ny andininy 1:30 farany ary io fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra io riavana no votoato ny fatatsika izany Korintiana voalohany toko 7:12 araka ny afantarantsika pino kristianina azy ka ny andininy 7:12 dia ambanambara fa ankehitrino ny apôstôly Paoly dia teny mitoetra ny finoana ny fanantenana ny fitiavana fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo ny fitiavana agape manarona fahotana maro manarona fahotana rehetra ary fey ny fahatanterana araka ny voasoratra amin'ny tenin'Andriamanitra ary zay tsy ty hoy ny apôstôly Jaona dia tsy mba avy amin'Andriamanitra ary mbola izy ihany moa ny apôstôly Jaona milaza fa ataony olona ahoana ozy izy no tia an'Andriamanitra zay tsy hitany raha tsy tiany ny raha alany ny olombelona zay hitany iava malala ho amin'ny tompo engany ny tenin'Andriamanitra nomeno antsika tamin'ity maraina ny alahady ity mba ho tafatoetra tsara ao am-pontsika anazava hitari-dalana antsika ampahery antsika ary tonga antsika hisitraka mandrakariva ny fitahina mahatretrika avy amin'Andriamanitra mpamelona antsika ho azy Andriamanitra raha izanaka fanahy masina irery any ny dera sy ny laza zay fa azy hatramin'ny taloha ary ho azy mandrakizay amen hivavaka isika Andriamanitra rainay tsara indrindra mankasitraka anao zay ry tompo fa tamin'ity alahady ity dia mbola nandraindray niafatra avy aminao mampafantatra anay ry tompo fa raha mitoetra tsara tokoa izahay dia ataonao miavaka tsara izany hoe manaraka tsara ny didinao izay efa nofitiny ny zanakao lay tokana didim-pitiavana Andriamanitra vangeo amin'ny alalan'ny fanahinao masina ary izahay mba hanana fitiavana anao amin'ny fonay rehetra ny sainay rehetra ny herinay rehetra ary indrindra ihany koa ho tiany namanay fa tsy sanatry ho tamana ao anatin'ny fitiavan-tena ary ho tia na dia ny fahavalo azy dia misaotra sy mankasitraka anao ry tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen ry havana tapotra ny fandaharantsika koa dia manao velomanao ho tahin'ny tompo ary dia amin'ny heriny indray raha sitrapon'Andriamanitra veloma indrindra ry havana fahamarinana manandratra ny firenena